Miarahaba antsika rehetrarehetra any an-tokantrano any a dia miarahaba antsika ihany koa tratry ny fety noely taratara kely ny fiarabana miarahaba ihany koa tratry ny taom-baovao aingany ho taona zina ho antsika mianakavy ty taona tsy ary mba irary soa hitondra soa sy fanambinana ho antsika rehetrarehetra ialana tsiny faly ohabolana gasy tsy dia tadidiko tsony. Angamba ny miarantsika mahita zany ny zavatra nitranga to Irak ny asa ratsy fampiororona zay ataon'ny Amerikana izay efa nanomboka tany efa ela dia ela zany tsy tantara iray tsiny nisy entre ny pays Émirats Arabes sy Amerikana. Zany hoe manodididina an'izay daholo zany no resantsika androany ho resantsika ao anatin'izany ihany koa ny dikan'le hoe ny antony namoronana ny Facebook, ny antony namoronana Facebook, Instagram, WhatsApp zany daholo satria zavatra mifandraika daholo izy rehetrarehetra reo zavatra anankiray daholo reo zavatra reo misy antony daholo nanokafana ny Facebook, nanokafana ny Instagram, WhatsApp, reo réseaux sociaux espion tsara fatarina satria ny zavatra rehetrarehetra eto ambonin'ny tany misy zavatra ratsy afeninao anaty zavatra tsara, misy ihany koa zavatra tsara izay misy ambadika ratsy. Hoazavaiko zay hoe inona ny tiako tongavana sy inona ny tiako tenenina. Tamin'ny fandarana émission nataontsika mikasika ny hologramme sary holographique dia efa niteneniko tao zany mikasika ny zavanitrangana tamin'ny 2011 dia zavatra sary holographique no nisy fa tsy nisy avion zany mihitsiny nandeha nandrodana an'le World Trade Center. Inona moa ny antony satria inona ihany koa moa ny antony amoronana izany nouvel ordre mondial zany, inona ny dikany? Ny dikany zany dia firenena iray mpitondra iray ny tantana izao tontolo izao. Ary ho an'izay mpanaraka ny info éveil na kanto info ao amin'ny chaîne YouTube dia mahafantatra tsara fa efa ny tantara efa nilazaiko ombienombeny zany efa teneniko matetika ilay famoronana ny troisième guerre mondiale dia izao izy moa efa andalana fipoahana izy zany amin'izao fotoana izao satria matetika mantsy rehefa miteny info éveil dia misy foana ny olona zay miteny hoe tsy dia mindro nefa ny aveo ilay zavatra teneniny info éveil zany mitranga daholo dia izay zavatra zany efa niteneniko hoe mila mitandrina, mila miambina isika satria troisième guerre mondiale dia efa andalam-pivoahana izy amin'izao fotoana izao. Rehefa niteneniko tao koa ny firenena zay mamorona an'izany sy ny antony namoronana izany zavadrehetra zany satria raha io zavatra io zany mipoaka dia ny Chine mantsy ny tena atahorana lehibe indrindra zany eto amin'izao tontolo izao satria ny Chine sady maro anisa no efa avancé kokoa zany teknôlôjian'izy ireo raha resaka fitaovam-piadiana manana avantage lehibe indrindra ny Chine ny manarakaraka azy io ny Russie. Zany hoe zavatra efa noforoniny ny Amerikana sy ny ONU sy ny fikambanana ny fikambanana zany ity ady le hoe mila vaniny amin'ny tany arabo ty mba hietsehany Chinois sy ny Russie sy ny Afrika manko mizara roa satria eo ny Afrika anglophone sy eo ihany koa ny Afrika francophone dia mizara roa zay zavatra raha izay iny mbola tantara hafa iny ny France mbola tantara hafa ihany koa iny satria France manko manana politika na autruche, manana politika hafahafa be zay mifitapitaka ambadimbadika entre deux izy zany. Nefa kosa indray France zany zao raha hojerevantsika kely zany zao ny toerana misy en France raha ohatra amin'ity resaka guerre troisième mondiale ty
satria manjinia tsara fa tatoato dia mifanena matetika ny mpitondra frantsay sy ny mpitondra amerikanina, tsy misy coïncidence zavatra zay fa zavatra efa no manina mihitsiny, ary matombo fanena matetika zareo reo dia misy antony. Fa saingy ny toerana ratsy zay toerany frantsay amin'izao fotoana zao zany a, raha ohatra ka anampiny amerikanina izy a, mety afaka anampiny amerikanina izy satria 80% ny olona mipetraka aty France dia arabo daholo. Zany hoe mila politika maherihery vaika kokoa zany Frantsa raha ohatra ka te hiditra tsehatra amin'io ady raha io. Fa saingy zao efa nokitiany amerikanina tamin'ny resaka varotra, tamin'ny resaka ara-barotra zany a ny Chine mba ikisaka kokoa aty amin'ny toerany Afrika sy ny arabo. Ka io zany zavatra efa nisy io taloha raha efa noresahan'izy ireo izy io taloha hoe raha mihetsika ny kitiana ny Iran, ny Irak dia tsy maintsy anampy ny Iran sy Irak ny Chinois, ny Russie. Ary ireo olona reo fa raha matanjaka manana avantage kokoa amin'izany resaka hajanony. Nefa kosa indray azady io tokony fatarina fa samy mpinamana, samy mpitondra ao anatin'io ONU fikambanana io ao daholo, na ny olona ambony indrindra ao amin'ny Émirats Arabes, na ny olona ambony indrindra ao amin'ny Europe, na ny olona ambony indrindra ao amin'ny ONU, ao amin'ny ONU. Dia inona moa ny idirany Facebook sy ny réseaux sociaux anatin'izany zavatra zany? Hoazavaiko nisy zava-nitranga tamin'ny World Trade Center tamin'ny 2011, tamin'ny 2001 zafady, tamin'ny 11 septembre 2001. Ny Facebook nisokatra 2004. Ny antony nanokafana ny Facebook tamin'ny 2004, tsara ho fatarina kely aloha fa ny tompony amin'izao fotoana zao, dia Mark Zuckerberg dia tsy tompony Facebook. Ny anaran'ny Facebook taloha The Facebook, ny Facebook ny anarany taloha, fa novana ny anarany rehefa taty aoriana. Ary tsy Mark Zuckerberg ny tena tompony fa olo-kafa ny tena tompony izy io, fa izy tia samy mpianatra tany ry zareo reo dia zareo reo no fangalangalatra, dia izay maherihery sy fetsifetsy mantsy ny mahazo amin'izao fiainana zao. Dia azony izy io dia nataony amin'ny anarany novany ny anarany taty aoriana, tsy The Facebook tsony fa natao Facebook tout court. Dia ny antony nanokafana anazy io satria tamin'ny live nataoko tao amin'ny Facebook mikasika ny zava-nitranga nataon'izay tovovavy kely anankiray izay dia efa niteny hoe tsy tokony bafatarina dikan'izany Facebook zany hoe inona ny antony, inona nanganana izany Facebook zany atao inona. Ny antony nanganana izany Facebook tany dia itsiklovana, espionnage, izany hoe miara-miasa amin'ny Google, miara-miasa amin'ny Apple, miara-miasa amin'ny ONU, itsiklovana ny arabo. Ny antony nanokafana io Facebook io efa famoronana ny 3e guerre mondiale, efa tany aloha be tany, satria izany guerre zany tsy foronina anatin'ny ray volana, anatin'ny ray taona, fa anatin'ny taona maromaro ny amoronana an'izany, satria manjary hitany be sy ny maro dia hoe malaky hita le izy, fa teknika maro dia maro ny foronina anatin'izany ao. Dia amoronana izay olona miara-miasa amin'ny olona zay kendren'izy ireo zany, olona tsy tian'izy ireo dia zany no fanaraha-maso zany ny tena namoronana an'io Facebook io. Dia nisy olona hoandohan'olona izay niara-nianatra tamin'izy ireo tao Amerika ka niverina any amin'ny taniny any arabo, dia atahorana amoaka ny secret rehetra zay nananan'izy ireo tao amin'ny armen'izy ireo dia zay nanokafana anaovana espion. Ary zany ihany koa ny antony nanitarana amin'izany espionnage zany taty aoriana, natonga ny Facebook nividy ny Instagram, natonga ny Facebook nividy ny WhatsApp.
tsara fatarina tsara za rehetrarehetra zany fa Facebook ny tompony WhatsApp sy Instagram vidiana io zany fomba fitsikolovana ny olona rehetrarehetra ary anatin'io rehefa tratra ny Facebook vao tsy ela ry zareo tratra hoe manao mi-enregistrer ny resaka audio vocal raha tsy vita ry zareo aloha audio vidéo fa mbola vocal ny hainy zareo enregistrer zany ny resaka ataon'olona mba enona sy afatarana ny resaka ataon'olona mba anatratrarana ny zavatra secret na mba ampiasan'izy ireo ihany koa resaka publicité. Zay zany nanokafana ny Facebook io. Inona moa no tiako hitongavana? Ny tiako hitongavana eo ihany koa aloha le Facebook aloha fitsikolovana maro isan-karazany eo ihany koa ny resaka publicité Facebook zany amin'izao fotoana zao raha ny ety ivelany raha ohatra ianao mitady asa dia tsy mijery ataontsika hoe 2 secondes ihany ilay patron manao ny entretien d'embauche-nao mijery ny CV-nao fa any amin'ny Facebook directement izy mandeha mijery ny zavatra fataonao, mijery ny fombafomba fiainanao, mijery ihany koa ny anto ny toko politika misy anao, mijery ny fianakavianao hoe anatin'ny toko politika ve izy amin'ny fianakavian'ity olona ty, inona ny zavatra ataony, dia raha ohatra moa misy karazan'olona zany atao entretien d'embauche, manao entretien d'embauche ka misy karazan'olona zany le hoe te asa 2 mois 3 mois fotsiny izy dia avy eo izy mandeha manao vacances kely indray dia reny karazan'olona reny zany dia tonga dia hita ao anatin'io Facebook io ao daholo ny mikasika anazy, ny anarany, ny fianakaviany hoe manambady ve izy, mananjanaka ve izy, io ihany koa ny ampiasain'ny polisy raha ohatra ka misy olona enjendry zareo tsy mila mitady any an-trano na aiza fa tonga le Facebook tonga dia hita ao ny namany, raha tsy hita le olona dia ny namany ihany contactena dia dia moramora kokoa ny hatratrarana le olona ka izany no mahatonga ana amin'ny telefona hoe mba fatipatarina aloha le zavatra atao toy ny publier sarin'olona, toy ny manaparitaka ny fiainanao mba mila discrétion kely, toy ny manaparitaka ny fiainanao hoe fiainanao mariage, vady aman-janaka marina fa ahitana olona efa tadiavinao efa ilay tsy fantatranao, marina fa ahitana namana, ahitana fianakaviana fa ny tsy fantatrareo dia izay zavatra zay le teknika zay zany le mensongeur teneniko foana hoe le subliminal teneniko foana zay le izy zay satria ny zavatra ratsy ny zavatra tsara ambadika, ny zavatra tsara misy zavatra ratsy afenin'izay zavatra zay. Inona ny zavatra ratsy takona ny Facebook sy ny ONU sy ny guerre mondiale ao anatiny, zany hoe angonina amin'ny toerana anankiray ny fianakaviana anankiray ao amin'ny Facebook ao daholo zany misy ny mpianakavy rehetrarehetra, misy ny mpinamana rehetrarehetra dia mora anatratrarana anazy atokana toerana ray dia atokana toerana anankiray jerevana ao ihany koa hoe ity fianakaviana ray ity manana toko politika ohatran'izao manana toko politika ohatran'ny hoe gauche na parti gauche na parti droite dia ohatran'izay le izy dia amin'io zany ahafantarana ny toetoetra sy ny mombamomba n'le olona io misy zavatra misy zany hoe zavatra ray voalohany moyen ampiasain'izy ireo voalohany amin'ny fananganana ity nouvel ordre mondial ity, fanomanana ity guerre, troisième guerre mondiale ity izay efa mipoitra amin'izao fotoana izao. Ary inona moa ny antony? Ny antony tena hoe tena tsy dia fankazahoan'ny arabo sy ny amerikana. Ny antony raha mandinika ihany koa tsika zany satria fanandrifindrify tsara ny zavatra nataony amerikana ny Irak sy Iran sy ny zava-misy aty France izay nisy tao amin'ny ville juif, zavatra mitovy satria zany hoe Amerika manko tokony tsara fantarina fa tsy amerikana tsy dia
Amerikanina ny ankamarozany ao fa jiosy daholo ny ankamarozany ao Amerika. Zany hoe ny tena ambadika an'io zavatra rehetra io zany a dia ny jiosy zany ny tena ambadika an'io zavatra rehetra io ao. Fa za moa tsy de hiditra loatra am'izay a satria na teny gasy raha efa misy betsaka mafantatra, tsy de hiditra lalina am'izay fa mba teneniko ambangovangony fotsiny a, teneniko ambangovangony fotsiny le izy a, satria tetika daholo zany a le nanisinan'le hoe nisy attaque armée na attaque au coup de couteau le nisy tao le nafatesana olona anankiray tao ville juif tatia France, satria de natao daholo tetika rehetrarehetra hoe nahitana coran tao anatin'ny sakin'le olona satria le olona tsy misy, le olona efa avoakan'izy ireo avy any amin'ny hôpital psychiatrique de efa omanina zavatra ao anatin'ny sac zay hoentiny a, dia mba ho tenenina foana zany hoe zay mipoitra eo zany a arabo, satria tsy maintsy mifanarakaraka ihany zavatra any Amerika, zavatra any Angleterre, ny zavatra any Australie, ny zavatra misy aty Europe, aty France. Dikan'izay a mba irona andeha ankahala an'io arabo io daholo zany olona rehetrarehetra, ary tanteraka mihitsy ny fahaizany Amerikanina, satria raha mba mandinika kely an'le mijery anina zany mba mijery kely an'le commentaire ataon'ireo olona reo dia betsaka haine be le olona, tena betsaka haine be, tsy tiako resahana eto akory le resaka resan'zareo fa tena mankahala an'le arabo ny olombelona. Nefany a zay mitetika tsy ny Amerikanina natao, sy tsy ny Européenne natao, sy tia ny OTAN natao, mba hitongavana am'izay zavatra anankiray izay, satria a force hoe averimberina ao amin'ny télé le izy de farany tafiditra ao anaty saina le haine, tafiditra ao anaty saina le fankahalana, de tafiditra tsara hoe tony zany ny tena ratsy loha, tony zany ny tena nafany zavatra tsy fantatra atsika, dia ny Amerikanina ny Amerikanina nge manangana an'le mamorona le gouvernemental unique, ny Amerikanina ne mamorona le nouvel ordre mondial, izy rery ihany tia ny baiko zao tontolo zao, zany hoe mpitondra iray ihany ny baiko zao tontolo zao a, de monnaie unique no ampiasaina, vola iray ihany a, mpitondra iray ihany a, de atsika rehetrarehetra lasa esclave nisy rehetrarehetra, izy rery ihany. Zay ny tiany atao am'izany, satria izay afaka manakana, izay afaka mandà misokabava manao non any Amerika zany a dia adversairany, ary ny afaka manao non any Amerika rery ihany angamba ny hatreto aloha dia mbola ny arabo, zay de ny Chine, ny Russe, ka zay mahatonga ireo olona reo sy ny Corée Tavaratra, zay mahatonga an'ireo olona reo zany ataony OTAN, ataony Europa, ataony Amerikanina, izay ankahalana ireo olona reo, satria raha ankahalan'io anao de automatiquement anao tsy maintsy makany aminy, nefa ny ange mba fatao ihany ny ady sy ny guerre zay foronon'ireo olona reo. Zany hoe raha mandinika atsika zany angamba ndreo zareo reo zany parfait be, anjely, tsy zavatra ratsy ataony mihitsy, fa normal daholo zay guerre, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, nisy teo daholo karazana guerre rehetrarehetra niforonona teo, misy karazany anarany maro, nifonona daholo zay mpitondratondra zay afaka nanao non, zay afaka nandà ny hevin-dratsy sy ny famoriporetana izay ataony Amerikanina sy ny Européenne, zany hoe ny Europe sy ny France manko ohatran'ny rambo kely manaraka zay ihany a, zany hoe manaraka fotsiny ny ataony États-Unis. Zany hoe am'izao fotoana zao zany efa naveriko matetitetika ilay troisième mondial hoe efa noforonony zareo izy io mba hitongavana am'le hoe nouvel ordre mondial. Nisy ny jamais 203 aux izy fikantsika, dikan'izay raha nisy ny deuxième guerre mondiale tsy maintsy nisy ny troisième guerre mondiale.
ary izy io a efa noforonina, efa nanomboka talohany 2011 le izy namoronana anazy io. Noforonina le 2011 mba hitongavana amin'izay ady ray foronina izy ireo zay hoe noforonina lay holographique, image holographique, le sy ny audible holographique, audible nalefa tamin'izany fotoana zany le World Trade Center, le za tsy hanonona niny mora iny fa efa fantatsika zany raha vao hoe misy zavatra ataony arabo dia zay mot zay foana notononina, tsy tena zay mot zay a. Dia ny zay natao a mba ho tafiditra ao an-tsaintsika zany le fankahalana an'io firenena raha io, satria io rery ihany zany no manana fahatanjahana mahafaka manao non any Amerika. Ka raha io ny voakitika dia tsy maintsy miaraka daholo ny rehetrarehetra na Chine, satria natao exprès ihany koa zany a ny lana vanina tamin'ny Chine resaka commerce, ny atao exprès ihany koa ny lana vanina amin'ny Russie ny resaka fitaovam-piadiana na ny resaka fandehanana any amin'ny volana any amin'ny espace, satria io mantsy ny tena ifaninanany Amerika sy ny Russie le fandehanana sy fanaovana base any amin'ny espace. Zavatra natao izy ireo satria mbola natao fanahinina ihany koa zany le filana vaniny amin'ny mpitondra Corée tavaratra, satria raha vao ianao manao non ny Amerika dia dikan'izay anao adversairany. Dia raha kitiana zany ny Iran, ny Irak, dia tsy maintsy automatika hanampy ny Chine. Raha miditra amin'io ary raha miditra amin'io affaire raha io zany ny Chine, tsy maintsy hanampy ihany koa ny Russie. Dia zay no atao hoe troisième guerre mondiale. Ho pire ny nanjoto amin'ny deuxième guerre mondiale zany, satria samy manana fitaovam-piadiana mahery vaika be izy ireo firenena efatra zay hiaraka daholo ireo, miaraka amin'ny firenena afrikana matanjatanjaka. Attention fa manana fitaovam-piadiana matanjaka be ihany koa ny Afrika. So dia variana le Afrika le ampijalindry zareo le 4 Mikel le tsy dia ampy sakafo reny, fa manana fitaovam-piadiana matanjaka be ihany koa zareo a. Dia zay zany le efa niteneniko taloha, dia tiako hitongavana zany a ry olona mba aoka mba tsy ho facile manipulé atsika, fa mitetika anareo olona reo dia mba hananana haine amin'le état islamique, mba hananana haine amin'ny arabo, mba andeha aty amin'ny irona, aty amin'ny OTAN sy aty amin'ny Europe sy aty amin'ny Amerika daholo ny olona rehetrarehetra. Tetika zany rehetrarehetra zany. Za aloha tsy afaka hiteny hoe tsara ny arabo na tsara ny Amerika, na ratsy ny arabo na ratsy ny Amerika, fa fantatra ihany kosa aloha ny herisetra hananany Amerika, fantatra ihany kosa aloha ny herisetra izay ampiasain'ny Europe, ampiasain'ny OTAN, fantatra ihany koa ny herisetra izay hananany arabo. Dia raha ny Iran, Irak zany voakitika zany hoe satria fa elaela ihany mantsy izy io zay a, dia nanomanomanana an'io. Raha vao reo zany a no voakitika dia tsy maintsy hiditra ny Chine, tsy maintsy hiditra ihany koa ny Corée avaratra, tsy maintsy hiditra ihany koa également ny Russie. Dia raha ireo olona ireo a samy miaraka midimiditra daholo a, dia zay no atao hoe troisième guerre mondiale. Fa aingany tsy ho tanteraka fa raha olona adala ohatran'ireny aloha ny mpitondra, satria izy io manko zavatra efa homanina. Zany hoe araka ny teneniko a, azavaiko hatraizay a tanatin'ny vidéo iray izay nataoko tao amin'ny chaîne YouTube, dia efa noresahako foana zany hoe tsy ilay mpitondra no mibaiko, fa ny ambony mbola misy ambonin'ireo mpitondra reo. Zany hoe ireo mpitondra reo zany a, ohatrany hoe hitanao rehefa milalao échec dia le pion na manao jeu de dame ohatra, dia le pion ahetsiketsika reny, ohatrany hoe reny zany le mpitondra, olona no mametraka azy eo.
fa sarotsarony fotsiny ilay mpifidy na ifidy ianao na ray ianao na roa ifidy eo a dia rehefa iny olona iny no mibaiko hoe tia no apetraka mitondra satria misy zavatra ilana an'ity eto, misy zavatra ohatran'izao a dia ohatran'izao dia amin'izao fotoana zao a afaka 4 taona afaka 5 taona na afaka 10 taona dia efa homanina alohan'izay le olona hitondra hoe amin'izao fotoana zao a apetraka eto ty olona ty satria zao no tiatsika ho atao zao ny zavatra ho ataontsika dia zay ny ametrahana an'ity eto. Ohatr'izany ty mpitondra amerikanina ty Donald Trump zany hoe efa nomanina zany hoe izy a apetraka eo ka le olona mpitondra apetraka eo a misy antony daholy na le fianakaviany na le fianakaviana mifanarakaraka zany le adaladalana ananan'le olona sy le mombamomba anazy sy le herisetra ananany reny daholo zay rehefa zareo hoe ity olona ty zany mavita an'le zavatra ilaintsika dia ty no mila apetraka eo amin'izao fotoana zao ka ny tongavan'izy ireo amin'izany gouvernement unique zany amin'izany nouvel ordre mondial zany dia misy tanjona marobe mihitsiny ny lalana andehanany zareo amin'izao fotoana zany ary tsy maintsy mandalo guerre aloha zareo mandalo guerre mondiale zany hoe aripaka daholo zay zavatra tiandry zareo aripaka eto ambony tany satria efa nazavaiko zay vitsy dia vitsy ny olona tiandry zareo hipetraka eto ambony tany zany hoe no anaraka azy vitsy dia vitsy fa tsy ny olona rehetrarehetra zany daholo mahatonga an'ireo guerre atao ireo réfugié zay alatsaka any anatin'ny sambo any anaty ranomasina zany daholo mahatonga ny vaccine asina fanafody zany daholo mahatonga ny vaccin amonoana zazakely zany daholo mahatonga ny mariage pour tous zany daholo mahatonga n'le hoe ahenina ny zaza teraka amin'izay mba vitsy dia vitsy ny zaza eto ambonin'ny tany dia moramora ny tongavana amin'le izy dia raha tsy mandalo an'io guerre io zareo zany tsy hotody amin'le nouvel ordre mondial natao fanahenana zaza tsy mety satria mbola mahita zaza maro foana ny Afrika sy ny Aziatika sy ny Europa na ny Europa mbola misy maro ihany koa miteraka maro natao fanabeazanaizana efa mahafantatra maro zany efa maro dia maro mahafantatra hoe tsy tsara le izy zao ny zavatra ambadika an'izany dia tsy manaraka an'izay intsony maro dia maro ihany koa ny efa maharaka an'le resaka vaccin satria rehefa nazavaiko zay ny zanak'ireo dokotera na ireo laboratoire rehetrarehetra reo tsy manao vaccine tsy misy atao vaccine tsy misy manao vaccine reo ary tsy misy mianatra any am-pianarana fa ao an-tranon'izy ireo ihany zareo no mianatra dia zany zavatra rehetrarehetra zany efa nandalo teo daholo mba hitongavana amin'le nouvel ordre mondial ina moa le tereniko hoe mariage pour tous natao le mariage pour tous mba isian'le mariage entre homosexuel lehilahy samy lehilahy sy vehivavy samy vehivavy mba tsisy intsony ny olona hiteraka natao daholo ny sakafo asiana fanafody mba momba ny olona amin'izay tsy misy miteraka na afaka hiteraka fa ferana ho ray fotsiny ny zaza teraka izany rehetrarehetra zany teknika daholo zany hitongavana amin'izay zavatra zay fa efa niresahako to zany io matetitetika angamba mety efa misy eo amin'ny vidéo roa na telo teo angamba nataoko ny resahako an'izay 3e guerre mondiale zay dia zao izy zao efa azo atao hoe efa andalam-panaovana anazy raha olona maharaka vaovao zany tokony mba efa mahafantatra ihany koa fa efa ela dia ela ihany namoronana zany guerre mondiale zany raha guerre mondiale io no misy bombardendry zareo any daholo ny rehetrarehetra dia ilay olona efa any anatin'ny zareo ny tsy anatrika n'izany guerre zany zareo efa misy base misy andry zareo efa anatin'ny bunker efa manana an'izany ny Russie efa manana an'izany ihany koa ny Corée d'Avaratra na ny Chine na ny any amin'ny tany arabo koa efa manana an'izany bunker zany daholo efa misy mamorona any amin'ny espace any mamorona base efa misy any amin'izao fotoana zao amin'ny 2025 angambany izy zay dia efa azo alea atao touristique zany dia mandovola
25 000 € izay angambany a raha tsy diso ny fitadidiako a andeha hitsidika ny base touristique any amin'ny espace tsy any amin'ny volana fa any amin'ny espace efa nanokatra base zareo zany touristique afaka andeha hitsangatsangana fa indray isan-taona fotsiny zany olona anakiroa no afaka mandeha zany hoe mividy be anao a dia 25 000 € ny alohanao a dia olona roa isaky ny tokantrano isaky ny fianakaviana zany no afaka mandeha any fa tsy mbola olona 5-7 na tonga dia fianakaviana fitolahy niaraka any fa olona anakiroa fotsiny aloha pour le moment nafaka mandeha any zany eo atsika niteraka lavintsivavy angambany a mety ho elaela atsika zay vao tonga any amin'ny any amin'izay base touristique any amin'ny espace zay a de oui de zay efa misy any zany amin'izao fotoana zao de namola ny teneniko teo oui ry zareo zany a efa ao anatin'ny Boomker daholo efa misy base misy andry zareo any Japon koa moa misy ihany koa fa ry zareo tsy hanatrika an'io fa itsika zay olon-tsotra no hanatrika eto satria afaka hoaiza moa tsika angambany raha tsy hoe mila mamboly vary be da be mihitsy andeha manangona vary be da be natongony zay aloha zavatra tokony atao ihany koa tokony fampiasana vola na fandaniana vola ajanojanona fa tokony fa manana zavatra petrapetraka zany any amin'ny sisisiny any amin'ny tahiry any an-trano any a de mba tokony mipetrapetraka any atokantrano daholo fa afaka hoaizy moa tsika rehefa alefandry zareo mibomba andry zareo rehefa tratra de tratra zay fa zay moa zany efa nomandry zareo efa ela de ela zareo nanomana an'izany 3e guerre mondiale zany a de amin'izay fotoana zao izy zany a efa misy fa engany mba tsy ho tanteraka engany mba ho vitandry zareo resaka diplomatie andry zareo samy eo ambony eo fa zany hoe raha mbola eo angambany aloha Amerika de tsy maintsy isy andry zavatra zay fa ny tsaratsara de tena raha isy izy de angambany Amerika no takena de tena foanana mihitsiny a zay angambany zay vao hoe anana pe zao tontolo zao raha io zany satria Amerika zany moa dia etat noforonina satria zavatra tsy misy izy io fa reny hollandais reny zany no namorona an'le Amerika izay tonga namono ireo amérindiana ireo reo indiana peau rouge namono an'ireo nangalana namorona zany Amerika zany fa zavatra tsy misy zany toy ny rehetrarehetra na Australie tsy misy ny Australie zany fa mbola ireo hollandais ireo ihany koa no namono ireo l'aborigène nazahoana zany Australie zany toy izany ihany koa ny Afrique du Sud ireo rehetrarehetra ireo kamaroza manko Afrique du Sud mantsy a dia gasy avy amin'iny faritra androy iny zany no tena tompony io Afrique du Sud io fa noho ny fidiran'ireo hollandais ireo tany ihany koa de nalain'izy ireo de lasa iny niarantsika nahita iny apartheid dia toy raha zay moa efa anatiny any amin'ny vidéo maromaro ao amin'ny info éveil amin'ny chaîne YouTube sy ao amin'ny Kanto info ao amin'ny chaîne YouTube ihany koa zany a dia raha tia anaraka zay dia afaka manaraka anazy any a dia azadino ny misabone azadino ihany koa manao commentaire de azadino ihany koa manafatrafatra commentaire partage s'abonner dia zay zany le izy a efa niresahako ombeny zany a le resaka ady ty hoe ny zavatra anaovana an'io a dia mba hitongavana amin'ilay gouvernemental unique mba hitongavana amin'ilay monnaie unique mba hitongavana amin'ilay nouvel ordre mondial zany hoe firenena iray no hitondra izao tontolo zao mpitondra iray no hibaiko zao tontolo zao teny iray no ampiasaina amin'izao tontolo zao vola iray no ampiasaina amin'izao tontolo zao dia izay olona ambanimbany zay tsy miaraka amin'izy ireo zany a dia
lasa andevon'izy ireo. Zany hoe zavatra anankiray mitovy daholo ihany koa na ireo franc-maçonnerie, ireo antokotoko mitokatokana toy ny franc-maçonnerie reny ireny antoko reny dia zavatra natao daholo satria izay manamana-pahaizana sy liena mpanjaka reny, zany no akambany zareo tokany zareo toerana anankiray dia mibaibaiko, zany hoe reny zany anisan'le olona ibaiko an'le defa le olona tsotsotra zany de andevy zany anie tsy le hoe andevo enchaînena miaraka chaîne fa andevy zao samy andevy ny vola daholo zao ny rehetrarehetra eto ambonin'ny tany, afa-tsy ilay olona mamorona an'ilay vola ihany satria ireo olona reo manko lohan'olona vitsivitsy kely, maromaro kely, olona vitsivitsy na azo arena avy tany amin'ny tanin'ny Egypte iny tao zany, de arena azo avy amin'ireny dia niforonin'izy ireo taty aoriana de namoronana moyen hafa, zany hoe andaontsika amorona vola mba hanaovantsika an'izao. Ireo karazan'ireo olona ireo zany no manandevo atsika amin'le resaka vola, dia zay koa zany tiako tsindriana kely ihany koa le resaka vola amin'le resaka monnaie unique teneniko teo na ilay monnaie unique teneniko tsy hoe vola hoe dolara no ampiasaina eto ambonin'ny tany, tsy zay fa le monnaie unique teneniko zany puce, ohatra nefa misy any Madagasikara le puce any anatin'ny omby reny hoe anarana an'le omby tsy zay loatra fa le puce atao ao anatin'ny hoditra, izay efa misy manao zany any Espagne, misy ihany koa any Amerika efa manao an'izay zavatra zay. Puce io misy chiffre, zany hoe ile hafa le mitovitovy amin'le chiffre le 666 resantsika, fa io mantsy ny matetika fantatra, fa raha vao tri anaky mitovitovy zany hoe fa narakaraka misy karazany maro le chiffre ahafantarany zareo le olona tokony zareo sy le olona tsy tokony zareo, tsy le hoe izy 666 ihany fa anatin'ny chiffre rehetrarehetra, code rehetrarehetra tsy maintsy misy chiffre ampiadiana, zany hoe soit izy 222, 232 na 34 na 33 na mifadibadika ohatran'izay fa efa misy fomba fanaovany zareo anazy. Izay chiffre zay ao anatin'ny hoditra dia iny zany ny anaovany zareo azy mody ataony zareo hoe teknôlôjia avolenta, zany hoe tondray zao malaza am'izao tsy mila mampiasa carte bancaire antsony na mampiasa lela vola antsony fa tonga de anatin'le hoditra zany le puce zany ao daholo ny volanao, sady am'izay tsy azo angalarina, tsy am'izay tsisy afaka mangalatra amin'ny pirate, zay ny teknika ho ampiasainy zareo am'izay fotoana zay mba azahoananao anisan'le puce ao anatinao ao. Zay le monnaie unique ampiasainy zareo na izy atao anatin'ny hoditra, atao anatin'ny maso, atao anatin'ny any amin'ny ati-doha any, de iny fotsiny ampiasaina, iny le chiffre mba rehefa ndray andro zany tonga le mpitsara le teneniko zareo, i mpitsara io moa zany de io olona izy ty mbola ho tohizako manko ty zavatra ty satria tafiditra tsara amin'le zavatra nyteneniko taloha zany izy am'izao fotoana zao le hoe resaka hitongavana amin'le nouvelle ordre mondiale sy amin'le guerre mondiale le niteneniko foana, dia zao zany azy efa tena hoe anamoaka tena aminareo le tena antony, satria nandrasako tsara manko satria misy le zavatra teneniko mantsy misy tsy mino, misy miteny hoe miteniteny foana, de rehefa misy le izy de aveo le olona manoratra aty aminao hoe marina le zavatra teneninao, zao le zavatra teneninao fa misy, dia hotohizako izy ty amin'ny manaraka satria hoteneniko aminareo le tena fond hoe iza marina moa le olona tena mibaiko inona marina, raha ny tena marina zany hoe inona ilay zavatra mibaiko ny olona izay mibaiko hitongavan'izy ireo am'zany nouvelle ordre mondiale zany.
zany hoe androany aloha izay fotsiny aloha no ho resahako fa amin'ny vidéo manaraka de ho teneniko anareo hoe inona ilay zavatra, inona ilay zavatra ry iza ilay olona na iza ireo olona izay tena ampiasay io zavatra io hitongafana amin'ity nouvelle ordre mondial na ty gouvernement unique ampiasana ty monnaie unique ampiasana an'ty gouvernement unique ity de androany aloha aleo zay aloha ny androany de manaraka aloha ho tohizako ndray de azadino ny abonné any amin'ny chaîne YouTube any amin'ny info éveil ao amin'ny canton info dia manome fotoananao ndray manaraka tsy ataoko ela be fa ataoko hitadiavako fotoana malalaka fa tsy ataoko miandry ela be ohatran'ny taloha intsony nareo dia mametraka ny veloma mandra-pioana dia manome fotoananao ndray manaraka veloma daholo tompoko.